Etsika resosona moa no tranga teto androany raha ho an'ny ministeran'ny asa tanana sy ny kolontsaina ary ny vakoka manokana. Voalohany amin'izany dia fampisehoana an'ireo kolontsaina isapakitra izay nentin'ireo foko maromaro tato anatin'ny distrika, tato anatin'ny région atsimo andrefana. Ary tao anatin'izay tsika ara-kolontsaina izay moa dia manana ny tanjony dia ny fifoazana indray ara-kolontsaina izay mifanaraka indrindra amin'ny politika mpanjakana ankapobeny amin'izao repoblika faefatra izao. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ny fitokanana ny trano vakoka Toliara izay nanome tanana be dia be tokoa ny fitondram-panjakana tamin'ny fisiany ity vakoka trano ity, tamin'ny fanomezana an'ireo karazana zava-maneno atao anatiny ny sonorisation, son lumière sy ny sisa izay fanesorana ny aba ny araketra mahakasika an'izay ny fanomezana ny fanjakana ao an'ity toerana ity ary notokanana androany izany toerana izany. Ity toerana ity koa moa dia hitondra voka-tsoa be dia be ihany koa ho an'ny vahoaka ny Toliara, ho an'ireo mpanakanto, ho an'ireo mpiantsetra ara-javakanto na amin'ny lafiny aradia, teatra sy ny sisa ary ny fiaraha-miasa sahala amin'izao ihany koa dia zany mba isy manerana amin'ny Madagasikara fa sambany misy sahala amin'izao eto amin'ny faritra tampon-tanàna ny Toliara. Ina ny fanambepetraka reo ny taona ho avy iny mahakasika ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy. Na ho an'izay fandalovana eto izao ary dia ararotina ihany koa ny fotoana anaovana famorinana ireo mpanao asa tanana, ny mpanakanto sy ny mpiantsehatra rehetra ao anatin'ny resaka vakoka ny kolontsaina sy ny asa tanana satria ao anatin'ny famotanany politika nasionaly ny asa tanana ny ministera amin'izao fotoana izao. Efa maro dia maro ireo feonoenona tamin'ny faritra rehetra isan-tsokajiny tsy diso anjara amin'izany teto Toliara ary amin'ny fadimy fahenany fafitony volana desambra ho avy izao dia hiakatra avokoa ireo mpanao asa tanana isapakitra izay voafaritra izay sy notsongaina tao anatina fampiofanana anao an'izay fametrahana ifotony ny politika nasionaly ny asa tanana izay izanay ho valide io hoentina anatrehany Assemblée nationale mba hivadika ho lalàna ifampifehezana amin'ny taona 2024. Amin'izao fandalovanao eto izao ny zavatra hoe amin'izay mahakasika izay asa tanana sy vakoka kolontsaina. Ho an'ny kolontsaina indrindrandrindra dia manentana antsika tanora satria ny kolontsaintsika io ny mahamalagasy atsika. So atakalontsika ny hafa ny kolontsaintsika fa ho arovantsika kosa ireo tandrovantsika toy ny anak'Andriamaso. Toy izany koa ireo toerana sy vakoka manan-tantara ihany koa izay tsy ananantsika maro ary mampiavaka antsika firenena malagasy amin'ny firenena hafa any ivelany. Toy izany koa ny asa tanantsika manjifa ny vita gasy fa ny manjifa vita gasy dia mitovy amin'ny manome tanana sahady amin'ny fampandrosoana sy fampiakarana ary karena ho an'ny Madagasikara.